Narana sy fanapahan-kevitra voadinika lalina ny nananganana ny hetsiky ny dinika ho fanavotam-pirenena. Olo-pirenena tia tanindrazana, mpiasa isa-tsokajany, mpiserasera mitaky fahalalahana ary kristianina tsara sitrapo maro no nanangana azy. Mitombo isan'andro ireo olo-pirenena avy amin'ny lafo valon'ny nosy, manatona sy manatevina ity hetsika ho amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena ity. Ary anisan'izany no solotena avy amin'ny namany Lacroix avy amin'ny Fianaratsoa izay manana solotena tonga manatrika eto. Na tokony mpitondra azy ny vahoaka malagasy, ny ekeny sy najainy ny fahefana napetraka, nanantena fivoaram-piainana ao anaty filaminana, fitantanana miaro ny zony, fahafahana sy fahalalana azo antoka ny olo-pirenena isa-tokantrano. Ambarany hetsika ho amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena pahatsorana nefa, fa ny mifanohatra amin'izany no mitranga sy iainan'ny isam-batan'olona ankehitriny. Miompi-kevitra amin'ireo rehetra, mitsikera sy mitaky fanovana ary fiovana ny hetsika ho amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena. Miarahaba sy manohana tanteraka ireo fanamariana sy fanambarana navoaka ny fivondronam-beny eto eto Madagasikara ny hetsika ho amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena. Tsy mitsaha mitombo ny elanelana eo amin'ny fari-piainan'ny tompo-pahefana sy ny vahoaka tsy mandady arona. Mikorosy fahala isan'andro ny fiainan'ny olo-pirenena isa-tokantrano. Rava tanteraka ny fiarikarenany. Voahosihosy ny fiandrianam-pirenena sy ny sotoavina fototra. Tsy azo antoka ny fiarovana amin'ny fandriam-pahaleman'ny maha-olona, ny sécurité humaine. Ao anatin'ny fahalovana tanteraka ny fanaovana politika eto amin'ny firenena. Etsy an-daniny, manararoatra ny fahefana, hanangona-karena ny tompona andraiki-pahefana. Etsy ankilany, ireo mpanao politika sasatsasany manohitra mafy, nefa efa voapirofo fa tia fahefana sy tia arena. Ny toerana misy azy no samy hafa, fa ny fijery sy ny toetra ary ny fomba fiasa mitovy tsy misy sahala. Mitaky fahefam-panjakana amin'ny rahina, matanjaka, mifamatotra sy atokisany ary miaro azy ny vahoaka malagasy. Fahefam-panjakana manome fahalalahana sy mitandro ny fitovian-jo ary ny firaisan-kinam-pirenena no tsy maintsy ajoro. Andray an-tanana ny hoaviny tanteraka ny vahoaka malagasy. Ifampitafa ny malagasy samy tompon-draharaha, idinika ny samy olo-pirenena. Fomba malagasy ny mifampidinika rehefa misy toedrarà mila na tokony alamina ny dinika hanavotam-pirenena izany. Ambarany hetsika ho amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena, fa tanjona ho tratrarina ny ananany ankizy tsirairay, ny tanora, ny vehivavy ary ny lehilahy fianarana azo antoka, asa mendrika sy maro toerana ampivoatra fiainana, trano fonenana, fandriam-pahalemana, fisotroan-dronono ampy, fialam-boly ary fiainana mendrika. Alaviritsika ny mpitondra fahefana efa zatra ny lalan-dririnina, tia kely, mpisandoka, ny ataony tanany hafa, fanolazainy vavany hafa ihany koa. Isika miara-dia no ahazoana manamafy sy manatsara ny tolona iarahana, fiarahana manaja sy mandala ny mahantsikatsika, sahy zovonina nova ny fiainana. Fanapahan-kevitra entitra voadinika lalina ary ny fanarahana ny roso any amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena. Mitaky toetra feno fahasahiana sy fahavononana izany. Eo am-panomanana fikarakarana izany ankehitriny ny hetsika ho amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena. Ny olo-pirenena tsy akanavaka ny tompon-draharaha sy tompon'ny fanatanterahana no avana, maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Izy no any mpanefi ny fitaovan'ny fiainany. Dinika ho fanavotam-pirenena ifandrombonan'ny malagasy rehetra no lokaloka ifantohan'ny hetsika ho amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena.